Mandrapidin'ny 3F dia ataontsika ny hira fa 70 amin'ny firana fifoazana ny andeny voalohany akany mpiandry ny toerana. Vavaka sika tompoko. Jesosy Kristy tomponay io. Ho amasinina miaraka amin'ilay iray tsy tohany eny anakanao. Saotranao zahay tamin'ny teny izay nambaranao taminay. Mba haizanay miambina, mba haizanay mitanina ary hivavaka mandrakariva. Saotranao ihany koa zahay fa ianao rery ihany no hianteranay araka ny nambaranao teo. Saotra Tompo, fa manatrika feno an'izao fotoana izao ianao ary nanaiky hiara-iasa aminay. Mamela ny heloky ny vaoakanao ary diovy amin'ny ranao masina izy ireo. Angetahetanao fatratra, maniry ianao ny fony. Vahoaka Tompo, mba hita rano velona izay mangetahetanao fatratra. Mangataka ny fanahy masinao ary izay ho anay mpiasa izay nirahanao hanatanteraka ny asanao. Ary ho anreto vahoakanao izay maniry fatratra ny aona aminao. Ary izany fanahy masinao izay ihany koa Tompo no mbola angatahanay raha hamaky ny tenim-pahefana izay anorenana an'izao asa masina anao izao. Dia aoka tsy ho fahazaranao anay Tompo ny hiaino an'izany tenim-pahefana izany, fa mba tena hiaina anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lay mpamela heloka sy mpamonjy anay nanaovanay mivavaka. Amen. Teno iam-panajana sady eritrereto tsara ry havana ny teny soratra masina izay entina anorenana izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho mankany amin'ny iray. Na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko.
ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mihinsa tao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloiny. Ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino, amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninona azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy, dia nampakarina ho any an-danitra, ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny ny tontolo eny, ary ny Tompo niara-ny asa taminy, ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza ny angonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ao avoany ao. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nandranoray ihany ho anarako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonahina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza na velona anareo dia voavela izany, ary na niza kosa ny tsy havela anareo dia tsy voavela izany. Amen. Ivavaka isika rehetra ry havana, Andriamanitra o tomponay, misaotra anao ny amin'ny teny fanorenana izao asa masina izao, rehefa novankina ka nanongila tsofina izay dia marina amin'ny teninao ianao, ary ataovy manana finoana ty anatinay ianao Tompo, fa izay reto dia nitominao avy any lavitra any dia tonga eto amin'ity toerana ity, matoky manana anao izay, fa eto anao, eto fahafianono ny fanahy masina, mpandresy tokoa ny Tompo ary mampandresy ny mpanompon'Andriamanitra. Tompo dia misaotra fataterahany izany rehetra izany. Ankehitr'io raha horohana dia voly Satana mpamitaka mitady aka ny olona ankeriny ho any amin'izay tiany atao, tsy ino anao indrindrandrindra dia horohana, satria fanahy ratsy eny mirivotra, ka dia fahafianono ny fanahy masina ho amin'ny mpanomponao androaka izany fanahy ratsy izany. Tompo, miasa manan-kery ianao ary mahery loatra ny teninao, mahery ny fanahy masina, ka dia ianao ny asa manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, ilay voaomy tamin'ny fijaliana, ilay tompony tompo, mpanjaka Andriamanitra velona, tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nandidiry nanao Satana, mialaka mandeha any amin'ny farihy rehetra avy, izay voatendry tsara toerana dia voly sy ny miaramilany, ento miaraka aminao ny entanao sy forogonao rehetra, ny aretina, ny lainga, ny fitaka sy faratsiana rehetra, manodidina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ianao, efa midiny Jesosy Kristy tamin'ny rano lava rehetra voaka an'Andriamanitra rehetra, tsy hanananao fahefana intsony, mandeha faga ianareo manodidina sy ndroany, tsy verimberina, tsy mandeha any amin'ny ankohonana izy ireo, any amin'izay rehetra momba azy ireo, fa any amin'ny farihy rehetra avy mandrakizay, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-mivavaka isika to. Ry Jesosy zokinay eo, misaotra anao izay, fa voaroaka teto ny asa matin'ny Satana tsy mitera-boaka tsy mivahoaka anao. Koa indreto ny vahoakanao, mitanondrika eo anoloany voninahitra ao, mahatsiaro menatra sy mangay ay satria nateraka tamin'ny ota ka malaky mivily manao ny ratsy.
mamela ny eloko izy ireo izay mahatsiaro mavesatretana trotraky ny adi-piainana hitambesarany otana tao very hevitra ka tsy afa-mitrakakory ho any amin'izy moa izy ireo tompo fa tsy ho eo aminao irery ihany satria ianao rery ny tisy magoraka ny olonao ka manafaka azy amin'ny fahoriany sy ny fahantrana ko mba irao ary ny fanahy masinao tompo hanafy hery azy ireo hanafaka ny olonao dia ny fanoloran-tenan'izy ireo tompo dia mba ekeo ho voninahitry ny anaranao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovana izao vavaka izao dia misaotra indrindra tompo amen. Hoy ny tompo aminareo ry havana, manatona ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho haname fitsaharana ho anareo. Manatona ary ny tompo ary aza menatra, raha menatra azy anareo dia menatra azy koa ianareo. Hira fa 8:20. Fifoazana laharana faharoa. Fifoazana laharana faharoa, misaotra sidera no asandratray.
roanjato firana fifoazana 4 sy roanjato firana fifoazana mo vita ihany ve
Iara ivavakantsika tompoko. Ry Jesosy tomponay eo dia feno fisaorana anao tokoa ny fonay. Misaotra anao zahay satria dia mino sy manantena fa nanatrika anay ianao. Niaraka taminay ianao matoa tanteraka soamantsara izao asa izao, satria dia ianao ny tompony ny asa, ianao ny mpitarika ary lohan'ny mpiandry, dia tanteraka soamantsara ny asa ankehitriny. Kanefa Jesosy dia matoky sy mino izay fa maro tokoa ny teniny nambara taminay tamin'ity takarivo ity, ary tena fifaliana lehibe ho anay izay nanatrika izao fotoana izao, satria dia nisy ny fitandremana mafy nampianarinao tamin'ity takarivo ity hoe tokony tsy ino foana satria dia efa be ny mpisandoka ny manao ny tsy mety rehetra, ny antikristy sy ny rehetra dia mitarika manao izay azony atao andresena lahatra, ka na dia tsy fantany akory azy izany Jesosy izany dia milaza fa izy no Jesosy. Izany rehetra izany Jesosy dia nampianarinao, natoro taminay tamin'izao andro rivarivo izao, mba hahatonga anay tsy ho resiresy foana na hanaikinaiky foana izay tiany ratsy rehetra ambara, fa tena hanana finoana matanjaka anao ka ahazo hery amin'izany ady hatrehana izany, satria dia ady no hatrehana, indrindra moa fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, efa ho avy ny famonjena ny olona izay mino sy matoky anao, dia manao ny ataony ilay ratsy. Mangataka ary izahay Tompo, aza vela hisaraka aminay ny fananao masina, ahorony any am-ponay tsirairay avy izany, mba hahatonga anay hanana finoana matanjaka, ka tena ahazo hery, ahazo fanantenana amin'ny fanarahan-dianao, dia ho tonga any amin'ny zavatra rehetra izay faniriana dia ny iray aminao rehefa tonga ny fotoana andraisanao anay. Ankehitriny ary dia matoky izay fa nahazo zavatra maro tamin'ny tenin'Andriamanitra koa ireo izay nanatona anao tamin'ny andohalika sy ny ankohaka teo anatrehanao. Matoky sy mino koa izahay fa tena ahazo ny valiny rehetra tamin'ny zavatra nitadiavin'izy ireny ny mpanomponao sy ny olonao. Ary ankehitriny Jesosy dia raha hisaraka eto izahay dia matoky sy mino fa Andriamanitry ny mandeha ianao ary Andriamanitry ny mipetraka, ka izahay rehetra dia raha hivoaka n'izao tranon'Andriamanitra izao dia tena ahazo hery, nahazo hery avy taminao, ka tsy hisy hieritreritra tahotra na zavatra hafa intsony, fa dia efa matoky satria fa ianao no nanome toky anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany mivavaka izany, saotra ray eo, amen. Izao ary havana ny afatra ao antsika izay nandray ny tenin'ny Tompo androany sy nandray fampahirizana avy aminy. Fa ianao kosa ry mpanompon'Andriamanitra, mantsira izay ny zavatra izany ka miazamy tady fahamarinana, toe mpanaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, dia miadiny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsonanao. Amen. Ndray itsangantsika ry havana ndray any tsotra. Raisan'ny finoana sy fanantenana mitsotra izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no antanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Mipetrary havana koa mivavah mangina, misaora ny Tompo.
An'Andriamanitra irery any voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary faray masina. Amen. Misaotra ny tompontsika ry avy natateraka amin'ny fotoana androany dia manao velomantsika ary dia miomana sahatsika ny amin'ny fotoana revision indray amin'ny lohahevitra manao hoe noho ny amin'ny tompo ny fandresena fa tsy avy amintsika iarahana amin'ny fiakambanana katekômena sy ny sampana Dorcas.